satria mandraky ny andro azy zao dia mbola tena flo hoe inona marina no tena mahatonga n'ity zavatra ity ary samy miasa saina amin'ny malagasy ao no miteny hoe mety ny fitondram-panjakana teo aloha ve no manao an'izao zavatra zao mba hoentina hanomezana any fanjakana amin'izao hoe tsy mahavita azy tsy mahafehy an'ilay antsoina hoe sécurité publique ao indray no miteny hoe mety ny fanjakana amin'izao mihitsy ve no mamorona an'izao korotana izao mba isotomana ny sain'ny olona tsy handinika an'ilay concertation nationale sy lay fiakarana fidina ny vidim-bokatra any ambanivohitra sy ny ahafahana manofoka moramora ny ekipa any amin'ny CNIS fanoloana ny ACCS rehetrarehetra hialana amin'ilay débat politika zany ao ihany koa no mieritreritra hoe misy andihan'olona mihitsy eto Madagasikara misy pacte satanika ka mamono olona mitady ny fomba rehetrarehetra amin'izay zavatra ataony fa ny any teneniko dia hoe izao zavatra mitranga rehetrarehetra zao dia mitarika makany amin'ilay antsoina hoe psychose collective zany hoe tahotra iombonambe ny psychose tsy aty amin'ny vahoaka ihany fa hatrao anaty fitondranao tratran'ilay psychose collective ihany koa satria raha mijery ny fihetsika ataon'ny mpitondra fanjakana zao tsika misy nandrantiranty hoe igrevy hitarika anao akanjo fotsy hoe ny ambojatovo sy ny sisa ny azony nalefany aloha latsaka tonga dia vadika andro tsy fiasana tampoka lasa nitondra ny antso mpitondra fivavahana anakeny analakely mihitsy misy psychose koa zany eo mpitondra raha zay azy ilazana anazy ny ambarako fotsiny dia ny hoe ho an'ny mpitondra fanjakana tsy eny amin'ny Facebook no andrefesana ny fitantanana ny firenena tsika tokony hamoaka statistika mihitsy hoe raha ohatra ka ambarary fa tena grave le situation amin'izao par rapport amin'ny situation kata amin'ny heritaona manahoana ilay kata amin'ity sao dia hoe tafavoaka ny tamin'ity fa efa nisy ihany io zavatra io aiza le statistika tsy manamaivany sika raha miteny an'izany fa firenena ny resaka eto fanjakana ny resaka eto gestion ny resaka eto ahoana ny tantanana n'io zavatra io satria ninonina ambaratsika dia misy ambadika politika io fa isika tsy mahafantatra hoe avy aiza le izy miainga fa za tsy te hiditra polémika loatra amin'ny resaka statistika efa elaela ihany na polisia mbola tsy retirety mo général dia mbola polisia fa fantako daholo ny zavatra nisy teto Madagasikara anankiray ohatra zany nomeny mon général zany be dia be ny zavatra nisy ary betsaka lavitra efa nresahana honorable teo izy ny zavatra mety nisy mikasika amin'ny famonoan'olo misy nge tena nitetetehana mihitsy tamin'izany tena tsy amerina an'izany efa ny zavamisy zao no resahako misy ny zavamisy amin'ny alalan'ny fanadediana atao zay efa fantatra mahatonga ny resaka hoe sorona le izy natao sorona vonoana le zaza dia natao sorona satria nanao aveu lay olona raha tsy resakitsika afa-tsy le tery tany avo arya mora rano mazava tsara mihitsy le izy ao ihany koa iny efa farany le tery ambositra zay hitatsika zay ivoaka moa zany tsy hoe elany tena antony fa misy ny efatratra fa misy koa zavatra maro zay mampatonga nle mampitaintaina nle olona satria ny antony iresaka aminao zao ohatra ny tery Tsimbazaza raha matoa adala anankiray may le retsimbazaza akaikyny ino izy ty efa ny témoigner zao ny gardien le eo Tsimbazaza ao misy zaza 10 taona potitra ambany masony ohatra dia zay information zany hoe malaky be zany le fiazakazaky ny ina moa izy ty no mbay mitady sy ny fiazakazaky ny zavatra zay tiany olona tenenao anatin'ny Facebook dia samy mikapte mandray any zavatra zay atao zay no mampatonga ny centre opérationnel zay mampita moa mbola ho azavaiky ny sensibilisation rina hoe misy zavatra officiel avy any amin'ny olona raisina manahoana ary mécanisme d'alerte an'le izy manahoana ny ahafahana manatratra farany zaingana anafoanana an'ireo zavatra ny resantsika zay zany ny tena mahamaika azy ay ahafahana mametraka ny fa ny zavamisy be dia be nge ny zavamisy tsy tokony fanjakana mihitsy no karakara zavatra salama zany fanjaran'ny fiangonana fa raha vao ny fanjakana dia mifangaro mivelona ny amin'ny 15e sy 16e siècle antsika ndana aloha vakeo mihitsy ny tantara hoe inona ny adiny protestanta sy ny katolika ndana vakeo ny tantara hoe inona ny adiny fanjakana sy ny fiangonana inona ny nefarany zany maninona ny fanjakana taty aoriana no napetraka hoe laïcité de l'état tsy mifangaro tamin'ny finoana ntsony tsy nisy filoham-pirenena nanao akanjo nampiandrina zavatra salama izany ntsony
ary tsy manily ny iverenan'ny olana salamy zany tsika satria ny finoana be diabe eto Madagasikara ianao filohan'ilay firenena filoha maragasa letra ianao na mpandala ny fomban-drazana le olona na musulman le olona na inona dia amiko tsy mety foana ny fihetsika raha ho filoha malagasy ianao nefa hisarotra finoana ray eo anatrehan'ny vahoaka dia apetrao zay laïcité de l'État zay fa hanahirana anareo tsy androany fa hiteraka olana eo raha bitso rafaka bitso zay tena antitra teriko mihitsy zay zavatra satria lasa makany amin'ny tsy izy ilay izy eo ihany koa le nitenen'ny raha mifantaniny Sibelato moa zany dia hoe le olana eto efa ngeza be dia lasa miantso hely afitsika fa tsy mahomby hoe zany le helilay force dia zany ray miverina eto hoe fanjakana ho le resaka misy an'ilay antsontsika hoe 5 pouvoirs régaliens de l'État tafiditra ao anatin'izay ny sécurité intérieure tafiditra ao anatin'izay ny resaka sécurité publique tafiditra ao anatin'izay ny justice dia ileo zavatra ireo io le resaka miverina any amin'ilay fatokizan'ny vahoaka sy mangarara indray raha vao tsy misy ny mangarara tsy matoko ny vahoaka tsy matoko ny rafi-pitsarana dia ireny dorana ny tranon'ilay olona voatratra dorany akalamanjana ilay olona voatratra satria tsy matoky an'ilay rafitra izy noho izay anton'izay dia eo azo miteny hoe mitaky mangarahara rehefa avoakantsika ilay mangarahara ao anatin'ilay dossier satria be dia be ny zavatra manahirana ny olona ohatrany hoe mpanao volasandoka mpamelikeloka nefa ny lalàna amin'ny teny hoe gadra mandra-pahafaty asa telozana raha miresaka halatra tolapaty zao tsika androany mbola barainga hoe hoentiny zalahy izy atao ninona le tolapaty tsy matoko ny vahoaka misy olona be ao misy ngeza be atoka be soka olona ambony ozy ny olona tsetsitra n'izany zavatra zany dia tsy avoaka marina fahatelona hatramin'izao dia ity raharaha manandanja amin'ny vahoaka ity satria aina le resaka dia mangataka foana tsika hoe mba vao hoe mangarahary na hiteny arynareo ny hoe ao anatin'ny fanadihadiantsika zao fa raha ny zavatra mitranga dia ohatra zao mba misy mangarahara azon'le vahoaka fa nen'le olona lasa ohatrany hoe raha miteny zao ilay mpitondra fanjakana ankehitriny dia ilina any amin'ilay mpitondra fanjakana taloha ilay izy dia nefa ilay mpitondra fanjakana taloha efa tsy eo amin'ilay fahefana tsony fa tsy manana n'ilay fahefana mahefa ve zany ilay fanjakana amin'izao anafoana an'ilay izy dia zay ngamba no teneniko foana hoe apetrao ilay mangarahara mba ametrahana satria rehefa miresaka fanjakana dia miresaka tandalàna dia rehefa miresaka tandalàna dia tokony hatra ny lalàna ho an'ny olom-pirenena rehetra tsy hanavahana mikasika an'ilay finoana teo mitovy ny hitondraka an'ilay hoe fanompo-pivavahana tamin'ny Zoma sy ny hoe antony anankiray nitenena tamin'ny tatitra hoe nanao sorona ny olona rehefa manao sorona manina moa ilay olona manao sorona tsy mahita lalana hafa izy fa iny sisa no inony ahafahany matafita ao amin'ny fiainana aty a Madagasikara manko tsy mahazo miady volamena tsy mahazo manana raha tsy manao sorona zay aty agasy ianao fa raha ohatra ianao vazasono dia tsy manitry manao sorona kory izy dia mahazo fa raha gasy ianao zany dia tsy maintsy satria zay aloha zany le finoana ahafahana croiser sociologue miteny hoe zay zany le raisonnement zay le raisonnement dia zany zavatra zany mila jerevantsika aty Afrika sy aty Madagasikara hoe zava-misy zany tokony arahana mijery raha ohatra ka reka jerevako le firesahana teo hoe mahantra say tena tsy mitombony zany tompo fa miala tsiny zao ny fijerinay rehefa mandinika ny kirakira ny fivavahana zay raha miteny ianao hoe mampahatra ny fivavahana dia makao Eropa ianao efa betsaka ny olona tsy mivavaka ao fa aty manakareny Eropa raha miteny indray ianao hoe na tsy mampahatra fivavahana dia makao États-Unis indray ianao pentecôtiste mouvement de réveil tena miaraka tsara mihitsy ny entrepreneuriat sy ny fivavahana any amin'ireo modely anankiroa ireo zany dia tsy afaka mitentsika hoe sady mampahatra io na tsy mampahatra fa arakaraka ny hitondran'ilay olona azy eo raha ohatra ny fijeriko anazy zany zao ny fitondrana dia mijery hoe ny fivavahana zany mbola azo ampiasaina aloha zany hoentina miaina ny vokatra ilay izy tsy fantatro fa ny fantatro dia efa ela fivavahana ny teto miara-miaina eo izy saika mpitondra daholo mpivavaka daholo mpitondra rehetrarehetra teo sy ny sisa anjarantsika no mijery hoe nanantsika ve sa tsy nanana tao anatin'ilay izy lamina ve mifandripahalemana rehefa noentina mambavaka le zavatra manahirana zay ny ambony ady hevitra idéologika sy politika ny politika zany dia hoe fa fitenenana hoe tsy mety zany amin'ny laïcité ao anaty lalam-pandrenana ve zany ny politika zany tokony adian'ny mpanao politika hevitra satria tsika koa mila manapa-kevitra itsika ity ohatra ny miatsara vela tsy manahirana mitentsika hoe laïque dia aty manao zavatra ohatra ny hafahafintsika ao am-potsika eo tena mino rehefa makany ambany vohatra ary tsika mbola manao zavatra hafa koa misy fatapa-kevitra
mila tapa-kevitra ty fiarahamoniny ty atsoko amin'ny fiteny fa mety hoe ty sosiolozika eran-tany fa hoe mampisalebolebo ny fiarahamonitsika tsy fatatsika io zany na ahoana na ahoana fa ninonina aloha am'izao situation atsika zao ny finoana amin'ny lafiny ratsy na amin'ny lafiny tsara dia mbola ampiasaintsika malagasy ahafahana mitatana zavatra ray raha za zany zao mijery ny fitondrana dia io za hoe tsy fantatro mo iza ny karakara fitondrana ve sa iza ny karakara n'le tam'zoma fa ny fahalalako azy a niaraka atao daholo ny firoam-pivavahana sy ny rehetrarehetra atao hoe économique zany le satria zay zany aloha mety hoe ampitonitony sainy ary tsika malagasy tokoa ange aloha rehefa mivavaka dia tonitony sainy zany fivoakantsika amin'ny fiangonana rehefa alahady zany ange ka ohatrany hoe tena mahafinaritra ny fiainany satria tona ny saitsika rehefa miditra ao mbola mety amin'le malagasy zany aloha le izy fa zay zavatra zay zany tsy azo tsinotsiny ihany vo nandrindrandrindra fa amin'le zava-misy amin'izao fotoan'izao fa ny resaka fivavahana sy ny fipetrany raisina hatramin'izay ve ny afahantsika mifehan'ny zava-misy raha ny hevitrareo sotranao ihany koa fa napotranao tao ny resaka laïcité de l'état tia misy zavatra mampieritreritra be lazaiko aminareo tsika na nosy ary madagasikara na nosy madagasikara tsara foana no maheno vaovao avy any ivelany ray volana lasa zay raha mieno vaovao ny international nareo nisy tany Cameroun nisy vehivavy raiky amby folo taona vonon'olona maty nandeha ny ankety fa napakevitry ny gouvernement camerounais mifoanany daholo ny fiangonana zantiny 1700 zava-misy zany ray zay tany amy Rwanda mandroso be zao Rwanda miaraka amin'ny président Kagame nisy fotoana tsy haiko mety folo taona lasa zay dia namoaka didim-panjakana izy hoe tsy misy mahazo manao paster mitondra fiangonana raha tsy manana diplôma sahazo tsy haiko licence na maîtrise foana angamba to amin'ny arivo mahery ihany koa ny foanana ny fiangonana zandriny za eto tonga siana be lasa eritreritra hoe manahoana re ty gasikara ty malahelo ny tanindrazako ka za tezainao anatin'ny fitiavana tanindrazana tany akademia miarimila ho an'ny tanindrazana malahelo hoe tsy mety mandroso ny tanindrazako nefany be da be ny antoko mpivavahana eto amintsika dia mantany tena hoe mivavaka daholo ve reto raha mivavaka daholo ve reto tsy andrositsika dia matahotra hoe so dia misy mivavaka amin'ny devolo ngety neto amiko tena magaga anie zany be da be fitaom-pivavahana nefa tsy mandrositsika mivavaka ho an'ny fandrosoany Madagasikara daholo ao milaza zany tsy fantako ntsony hoe ambody mitafy ondro ve ny be da be neto amintsika jereo eny tsy manana re arena kibony tany ny Rwanda voany foanany fivavahana be da be eo mandroso be taninareo mankany Kigalia général tenenao andraisana fipetra zany reo fiangonana mijoro am'izao malasy eritreritra malasy eritreritra idirany pasteur Mayol ny tena tsy milaza anarana malasy eritreritra hoa hoe itsika milaza mpivavaka be da be fotom-pivavahana eto amintsika tsy mandrositsika mivavaka zao ny zava-misy maika efa tsy mivavaka lavitra an'Andriamanitra mety anahoana fietretana zany fa ianao hoe mieritreritra hoe tena mivavaka an'Andriamanitra daholo io anareo masamilaza amin'izany ve ianao tiako lazaina hoe farafaratsiny ara maheno ny tenin'Andriamanitra ao amin'Andriamanitra ne tsy mamono olona zany anisan'ny fanalavirana anatin'ny didy folo mihitsy zany aza mamono olona mampianatra sy mitaizany olo hoe ratsy ny mamono olona fa misy aza ny fiangonana zao ny firenena maika fa tsisy hoaizitsika général za tsy milaza hoe hiala amin'ny Andriamanitra tsika tsy milaza an'izay mihitsy aza milaza ny zavatra tsy niteneko sao dia hoe matahotra pasteur Mayol tsy matahotra namako niaraka lehibe tampoka izy tsy tsonana zany fa tsy resaka pasteur Mayol ihany nge raha ohatra tsika hijery hoe fiangonana zandriny be da be eto ilakelatrano rehetrarehetra any misy fa hoe tena mivavaka amin'Andriamanitra hoe tena mivavaka fandrosoan'ny Madagasikara tanindrazantsika malala ve mampieritreritra nanao analyse ny zavatra nitranga tany alohatsika rétrospective zany afahatsika ny détermine tsika zany karazana hoe nanao profilage profileur ozy izy ny teny anglisy izy ny amerikana
zao manko rehefa misy zavatra ohatran'io a ny olona manao investigation zany indrindrindra fa hoe resaka crime zany dia tsy maintsy miditra mihitsy ao anatin'ny sain'le olona commettre an'le crime. Ary ny tena sarotra indrindra manao investigation dia zao ren'le crime organisé reny. Samy hafa zany le hoe crime passionnel sy le hoe zavatra organisé le izy en vue ana créer na terreur, pour ne pas dire hoe psychose, na terrorisena mihitsy le olona dia miteraka korotana na hoe hitan'ny firenena hafa fa tsy milamina i Madagasikara ary ampisehoana fa tsy voafehan'le mpitondra ilay firenena. Malheureusement nefany a ny zavatra ohatran'io dia matetika zany raha mikitikitika aim-bahoaka zany, raha mikitikitika ain'olona zany dia manana effet pervers izy. Zany hoe tsy any amin'ny eritreretinao ny résultat ny na ny conséquence an'le zavatra ataonao. Fa ianao zany dia ny objectif anao dia créer terreur sy psychose. Zany hoe ampikorotana ny sain'olona, ampororo ny sain'olona. Dia eo no mipetaka ho azy le firaisan-kina na le solidarité spontanée. Le araka le teneniko hoe jiro daholo ny manodidididina anareo. Raha vao misy olona hafahafa tonga eny amin'ny fokotany eny, tonga dia efa mifampisignale. Tia misy fihetsika ohatran'izao, vadika ohatran'izao a. Raha ohatra nareo misy problema, surtout nareo ankizy na olon-dehibe, ka matahotra an'le olona mitondra anareo, manao kidnapping anareo fa mbola eny an-dalambe nareo hitan'ny olona, dia manaova signal ohatran'izao. Domy ny olona akaikinareo dia manaova signal ohatran'izao. Dikan'izay manana problème nareo zay. Io a fa vadika ny tanana atao ohatran'izao zany. Atao hoe mba tsara ianaratsika zany satria zany no anisan'ny nafahana ny résoudre ny kidnapping sy ny resaka enlèvement ohatran'izany taty amin'ny firenena mandroso. Voateniko fotsiny iny fa zao. Samy hafa ny fanaovana investigation na hoe crime passionnel na crime hoe misy ifandraisan'le olona. Ohatra hoe question d'intérêt, ohatra hoe resaka fandovana, dia vonoina amin'ny mpandova sasany, resaka assurance vie. Reny a tena mora kely manao investigation reny, manao enquête reny. Fa ity le enquête fanadihadiana amin'le hoe tsisy fandraisany mihitsy le mpamono sy le vonoina. Hoe inona raha iza no namono tanareo zao le tany Ambositra, misy ifandraisany le izy. Tonga dia 2 minitra dia tratra le olona efatra satria meilleur ami amin'ny mamany any no namono an'ity zazavavy kely. Fa le ato amin'le tsisy ifandraisany zany tena sarotra iny satria avy azy zany anombohanao an'le fanadihadiana. Niala tao tokantrano le zazavavy na le olona andeha ho any amin'ny 67 hectara, miala avy eny Akady fotsy izy ohatra, nanomboka tonga teo Beririka izy no niantso telefonina farany hoe eto Beririka zao. Dia entre Beririka 67 hectara zany dia tsy fantatra hoe taiza hoe izy tamin'ireo toeran'ireo izy nisy
nanao ny enlevé anazy na kidnappé anazy tsy fantatrao. Ny sipa miandra azy any amin'ny 67 misankety teo izy tonga teo Beoriroka koa ny antso aho verifiena ny telefônina io tokoa ataony ankety amin'le bandy io tokoa fa tao an-trano foana mitombona tsara ny alibiany ny fianakaviana ray manontolo mitombona tsara ny alibiany iza zany ny kidnappé an'ity olo ty raikitra amin'ny fitadiavana ary sarotra le fitadiavana zay mora maky le mametsiny fanjakana mora be mihitsy manomboka eo hoe aiza zany le olo Antananarivo tsikely 67 hectares tsikely manomboka eo Beoriroka mandrapahatokana amin'ny 67 hectares ngety zany ary raha tamin'ny 7 maraina izy niala tao an-trano amiray le sipa manomboka amin'ny antsony rehetrarehetra hoe tsy tonga taty farakely fa izy farakely andraso eo ihany fa tonga eo izy fa hoaiza re izy ianao koa de fa tonga ny amin'ny efatra mbola tsy tonga eny amin'ny 5 vao mikoropakadory efa lasa lavitra ny totakely am'izany satria ianao mieritreritra hoe mbola mety nandeha nakaringa mba izy na nandeha nakary sa manana sipa ve izy sa mampirafy nefa teo anelanelany teo izy nikidinape ndralahy petraka amin'ny fanontaniana hoe misy investigateur tena enjana be fa ao Madagasikara zavatra ohatran'izany tompoko aty andafy ety ohatran'izany mba manaraha an'ireny le hoe anina criminel sy ny karazan'ireny investigation sy ny karazan'ireny misy ny sasany efa enimbolana après misinina Fab Concorde zavatra tsy apozina tsy nieritreretina mipotra tapoka hoe iny le zavatra de zoina arahana le pista anaty ala no hita amin'ny fatin'le olona ny amin'ny Madagasikara raha ny eniko hatreto aloha tsy manamaivana an'le izy 3-4 andro taorany hoe nepio tsy de fahita fa ty andafy tsy nindray mandena indroa misy atram'izao zany hoe zazakely efa tsy hita tany amin'ny taona firy tsy raina iroa mora ho aly amin'ny kritika fanjakana mora tena mora be re olona fa ianao amin'ny kritika io ve fa mba nanao investigation kely aloha fa mba tsapanao ve zany hoe ahoana ny teknique d'investigation zany ka raha midepasy ny zavatra nianaranao sy nampianarina anao tsy prévu an'izany ny société malgasy hoe isy crime ivela amin'ny passionnel sy ny intérêt sy ny zavatra fangidongidotra ao Madagasikara hoe isy terrorisme tsy prévu tamin'izany isika malagasy zao tsika vao manao improve satria tamin'izany andro dia tsy nieritreretiny io satria rehefa tonga teo ry zalahy doatra ny tsisy tapoka le izy ary napagaga fa zay tratran'io de diaboliser foana normal be marary be ny fon'ny olona marary be ny fon'ny olona hoe maty ny zanany maty ny anabaviny maty ny ralahiny maty ny zokiny maty ny rainy tsika miteny zao tsika miteny zao aloha azava ny resaka raha ohatra hiteny aminareo tany tamatavy tany nisy olona rangaha zay tsy toneniko hoe tany asa tamin'iny izy fa raha miteny an'izao zao de tadidin'ny fianakaviany hoe niantso anahy izy monsieur Rakotomalala inona ny tokony ataonay za moa namoaka kely teto fotsiny fa tsy sanamoaka be satria zao tsara ny teneniko an'io fianakaviany io ty zavatra ty oa de zao manahirany ty zavatra ty satria za raha mamoaka détail am'ty oa sy ny zavatra mety mifangidotra am'ty
ty fahitako an'ity de resaka règlement de compte ary mety misy zavatra tratran'ny vadinao na tratran'ny dadanareo tao anatin'ny orinasa io amin'ny resaka fanodikodonam-bola mpiasam-panjakana io ary karazana audit interne leranga de ho avoakako zany mety manaova an'izany saminareo ary matoa le olona nasana hamono ny dadanareo de mety vitany koa ny hamono anareo jusqu'à hatramin'izao tsy résolu zany olona maty zany tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina zany tsy raha ina roa ny ohatran'izany maty mitsotra misy ny sasany eria anino ty izy teo ranony ikopa bridana tsisy afatarana azy le olona défiguré complètement tsy fantatra jusqu'à hatramin'izao izy any namono azy manontany tena amin'ny fianakaviana itory matahotra ka de zay le zavatra mitranga hoe misy zany zavatra ohatran'izany fa rehefa mandeha moa zany le émission antsika dia efa fantatro fa tsy maintsy iteny nga Andry Rajoelina fa fantatro zao teneniko anareo ahoana ny fomba tenenako hoe fantatro fa iteny nga Andry Rajoelina raha olona ka mieritreritaka amin'ny fony nofo sy raha ary manam-panahy tsy androany vao ny teny fa communication io c'est de communication il faut occuper le terrain parce que là je suis en perte de vitesse là mon absence est remarquée je dois m'exprimer tokony efa talohan'ny zoma vavaka mampiova zavatra sy mivavaka ho an'ny tanindrazana ary vavaka ho an'reto voadona-pahoriana ny rivan'iny zoma iny na maraina an'iny de fa niteny nga Andry Rajoelina na herinandro talohan'iny satria ty zavatra ty tsy voandroany nitranga na tamin'ny voatapa-bolana na tamin'ny herinandro fefa nanomboka naharitra zay ray volana angambany donc c'est plutôt acte de présence izy fa zao ndao ataontsika hoe tena nentin'ny aingam-panahy Andriamatoa Andry Rajoelina de nanao communiqué izy de nanoratra izy ndao ianotsika ny teny misoratra masina zay ny fidiny nandrafetana izany communiqué na fanambarana nataony zany ny salamo fa 7/20 ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra vakina amin'ny anaran'i Jesosy afao amin'ny fahavaloko ao loza Andriamanitra arovitry ho azon'ireo mpanohatra ahy aho afao amin'ny zareo mpanao ratsy aho ary vonjeo tsy ho azon'ny olona mpandatra-dra fa indro izy manotrika anala ny aiko olona mpanao ankeriny no miray tetika amely ahy na dia tsy mieliko azy aho na dia tsy nanota azy aho ry ave amen tena teneniko anareo ahoana ny contexte an'io tenin'Andriamanitra io rehefa mampiasa ny tenin'Andriamanitra any manko de tsy maintsy jerena le contexte hoe tamin'ny fotoana ohatran'izao na fotoana ohatran'izao ny resaka eto ny zanaka malagasy
ny tanora malagasy, ny ankizy malagasy, ary izy mihitsy no milazan'izany eto ambany eto hoe ary tsy ny ankizy ihany fa ny tanora na ny olon-dehibe aza dia samy miaina ao anatin'ny tahotra sy ny aiay avokoa. Ary tsy ny ankizy ihany ozy fa na ny tanora na ny olon-dehibe dia samy miaina ao anatin'ny tahotra sy ny aiay avokoa. Verinao anatin'le contexte ny salamo fa 7:50 tsika. Dia vakio tsara ny tsy ny tenin'Andriamanitra ny diso fa eto nafantaranareo hoe iza le andro rajelona, iza le andro rajelona. Vakio tsara ao anatin'io ny salamo, lasa aloha ao velo le ato. Vakio tsara ny ao anatin'io ny salamo io dia hitanareo fa vao manomboka fotsiny le teny dia hoe afao amin'ny fahavaloko ao. Vao manomboka fahavaloko ao. Nga moa iandro rajelona no misy manao mamono na hoe nisy fianakavian'andro rajelona ve sanatria matana voasambotra hatramin'izay. Roa zay ny ao Andriamanitra arovy tsy ho azon'ireo mpanohitra ay ao. Efatra zay ny tenany foana. Afao amin'ny zareo mpanao ratsy ao. 5 zay. Ary vonjeo tsy ho azon'ny olona mpandatra-dra fa indro izy manotrika analany eko. 9 zay. Olona mpanao ankeriny no miray tetika amely 7 zay. Ay. Na dia tsy melika aza ao 8 zay. Na dia tsy manota aza 7 zay. Ao anatin'ny linina, ao anatin'ny andininy 4 dia asany tsy izy any nanolo-tsaina ny rajelona io fa intsivy izy mamerina hoe ao ny tenako. Mba hitanareo ve hoe olona milamin-tsaina no manao an'izany. En fait le vavaka netiny le tenin'Andriamanitra entiny iarovana ny tenany, anao vavaka ho an'ny tenany, ary zay tsisy mahadiso ny tenin'Andriamanitra lazaiko any. Fa diso contexte inga andro rajelona. Tsy ny tenany lazainy eto, ary tsy ny tenany mahazo fahoriana eto, fa reto olona lazainy eto ambany reto, ary tsy ny ankizy ihany, fa na ny tanora na ny olon-dehibe aza dia samy miaina ao anatin'ny tahotra sy ny aiay avokoa. Andriamanitra ny hiaro ny ankizy, ny vehivavy ny lehilahy tsirairay avy, ny firenena iray manontolo. Diso contexte izy. Io zany ny hitanao baribary fa fitiavatena. Za moa zany rehefa namaky an'ity zany za dia io zao hoe efa mba niezaka ihany. Vakina tsara zany le izy zany, vakina tsara. Première lecture dia io zao hoe ohatrany mba mety mba mety izy zany tany amin'ny conclusion nanao an'izao dia io za mantsy ny olona fampiresaka tamiko teto io zao hoe ahoana ny fandraisanareo an'iny teny rajelona iny. Dia izy ny olona hoe miaraka ny teny fely fihetsaram-belatsia. Finona mahatonga anareo miteny an'izany hoe mihtsara velatsia.
Tsy mahafantatra ny rajelona ianao ngamba président. Rajelona anie raha misy olona ampiatsara velona tsy ato ambonin'ny tany rajelona voalohany. Non, tsy zany. Tsy ny tsara velatsy izy nanao anio. Fa tena nanao tamin'ny fony izy va. Tena izy veridika io fa eno iaho ny émission ko dia hovaliko aminareo rehefa avy eo. Rajelona ty tena. Ary ny zavatra tsy fantatry ny rajelona ao anatin'ny fanoratana an'ity zavatra ity dia zao. Raha raisina amin'ny saina tsy miangatra ho aho dia tsara rafitra izy. Na dia hita raha hoe zazakely 14 taona no nanoratra n'ity zavatra ity. T5 na 14 taona zany manko efa 3e zany na 4e. Fandao atao hoe T5. Mbola vao mianatra soratra masina. Satria raha nentina teny amin'ny sefala zao. Vavaka ho an'ny ankizy no atao ny tena no lazainy arovana. Dia tonga ozy izy adiniko le pasteur rehefa tonga dia izy iza nampianatra an-dagasy soratra masina. Verena aloha any amin'ny garabola ozy le tamin'ny fianaratsoa zay. Verena any amin'ny garabola. Tsy izao no tokony firafitra an'io. Ary ny tena loza dia zao. Na atao raha hoe mety io. Ary tena mety tsara amin'ny norme tokony izay andrasana. Ny problema dia zao. I Andry Rajoelina nanoratra an'izy. Ary teo ny simba. Nisy olona dia tsy namaky akory ny olona. Tsy mila namaky lavitra akory fa tonga dia i Andry Rajoelina ve? Fa zao, ilaina le mamaky. Ilaina le décortiquena le izy. Tsy ny tenin'Andriamanitra ny diso. Mipetraka tsara amin'ny tokony hitoerany ny tenin'Andriamanitra. Fa la limite raha ohatra hoe, ary izao le teneko anareo, Andriamanitra tena mahay zavatra. Hain'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra ary lazaiko anareo zany. Vaky io tsara io zavatra soratany Andry Rajoelina io. Io tenin'Andriamanitra soratany Rajoelina io. Izy any tokony hitenany io raha tena misaina nareo sy mandinika sy manaraka ny zavatra mitranga. Izy any tokony hitenany io raha amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Da sorato kely areo mba fa raha tokony fantatrareo ka manaraka tsara an'le raisonnement anareo. Izy any tokony hitenany io amin'izao fotoana izao. Sorato kely hoe raha manaraka nareo. Zao teneniko anareo vaky io tsara. Afao amin'ny fahavaloko ao Andriamanitra ao. Arovitry ho azo mpanohitra ahy ao. Afao amin'ny ry zareo mpanao ratsy ao. Ary vonjeo tsy ho azon'ny olona mpandatsa-dra. Fa indry izy manolotrika analany aiko. Olona mpanao ankeriny no miray tetika amely ahy. Na dia tsy meloka aza aho. Na dia tsy nanota aza aho. Ry ave. Tanareo tonga dia automatika le olona ato manoratra hoe président Mikael no tokony hiteny an'izany. Imy président Randrianirina Mikael no tokony hiteny an'izany publiquement. Ahoana ho izy? Azany ny zanaky ny malagasy izy. Azany zana-bahoaka ny vononareo fa za vonona. Rehefa misy zavatra tsy aritrareo. Za vonona ozy. Publiquement izy niteny an'izany. Fa izy miteny anareo fa tsy mivavaka an'ity. Nanonona an'ity. Tenin'ny salamo. Fa 7:50 fa rokatra amin'ny faefatra ity izy. Alohan'ny tenenany an'izany. Ary na tsy niteny an'izany ary tonga dia zao natonga nandefa ny hira teo hoe Andriamanitra fantatrao ny amiko.
ny fidiko mihitsy niriny fantatra ny amiko. Andriamanitra tsy azonao andengany zany. Fa ataony teny amin'ny vavanao ianao amin'ny laingy ataonao, de tonga ianao de manao aveu tsy tenenina. Aveu io teneniny Andro Rajolo io. C'est un aveu. Jereo hoe inona ny ifandraisan'ny hoe arovy amin'ny fahavaloko ao sy ny ankizy vonon'ny olona. Ça n'a rien à voir complètement. Ino ty izy teo? Le nord et le sud hoy ny fitenenana. Inona ny dira amin'ny parasy, amin'ny pétrole. Zay io raha zay ny ilazan'ny tanora azy. Mba te hilalao ny fihetseham-pon'le vahoaka izy, araky ny teninareo io. Fa zao kibokibon'ny rariny. Zay moa ka le fitenitsika malagasy. De tafiditra tany amin'ny contexte, tafiditra tany amin'ny tenin'Andriamanitra, zay tsy tokony izy ny teny azy. Fa ny colonel, ny PRRM, Mikael Randrenirina. Ary inona mahatonga ny aveu am'izay? Satria izy ilay favalo tia ny teneniny eto. Izy ilay favalo mampaniraka manao drone. Izy ilay favalo mitetriky ny amony ny colonel. Izy ny favalo mikotrika analany ainy. Misy zany e. Tsy azo lavina zany. Raha manava nareo any amin'ny renseignements généraux. Marina zany. Zone rouge ny sécurité any Madagasikara amin'izao fotoana zao, ary indrindrindrindra fa au niveau ny filoham-pirenena. Miasa amin'ny vola be, miasa ny ketriky, miasa amin'ny fisamborana ny ankizy, fisamborana ny olon-dehibe vonono. Tsy fantatra tsony hoe iza manao an'izany. Fa tonga de vonomoka gratuit fotsiny. C'est un aveu. Il s'est désavoué. Satria raha any an-tany lavitra any izy amin'ny fahavalony. Tsy manam-pahavalana izy any Dubai. Tsy manana fahavalana izy nga mipetraka ao Madagasikara ka hoe misy fahavalo. Fa izy mifahavalo ny malagasy. Izy lay fahavalo atahorana, izy lay mikotriky. Mieritreritra analan'ny ain'olona. Mba ataovy kely hoe. Mba ataovy ny fanadihadiana. Tamin'ny fomba ahoana moa natongavany Andro Rajolo teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2009. Inona ny lazainy Garifin? Tsy maintsy misy ozy accusation. Tsy maintsy misy raha mandriky. Pour qu'on puisse dire que Marc Ravalomanana, c'est un criminel. Tokony sokafana ny enquête am'ireny, Monsieur le Président, PRRM. Tokony sokafana. De mbola velo le rangahy iny. Azo samborana tsara mihitsy. E inona moa ny teneninao tam'ity? Ny fizaram-bola tamin'ireny zavatra ireny. Anaovana an'ity fandoroana sy ny karazany ity. Ahoana le fa tongavany teo moa. Totra maro ny raha nandrika. Sa zany diso fitadidiana. Ary ratsy ny frantsay ary ny intervenir. Saika vita kabary tao iavy loha tao mba Ravalomanana. Non, allo kosa. Mba tsisy an'izany fa tsy mety kosa raha ohatra vonomy Marc Ravalomanana. Allô karakaraina, allô sécurisena ny corridor andanany andraisan'ny avion. Ary de any izy de any Afrique du Sud. Ohatran'ny Tony Saint-Zay raha tsy diso fa. Teverina atao ambany ato izy de miteny. Miray fo sy miompaoriana amin'ny fianakaviana mony olo tianareo aho. Andraso. Mahatoky isika fa indray andro any
hiverina ny fitoniana. Mahatoky isika ozy fa indray andro any hiverina ny fitoniana. Tanareo le nilazaiko ankeo. Hoy général Bomba hoe vao tonga teo tsy dia tsisy tsony ny kidnapping. Tsisy tsony ny von'olona hatramin'ny nahatongavanay teto. Dia Andry Rajoelina milaza tsy ampitenenina hoe mahatoky isika fa indray andro any hiverina ny fitoniana. Zany hoe message ampitaina io zany. Message subliminal la hoe hiverina de milamina ny tanàna. Ça n'a rien de biblique. Les mots qui sortent là, c'est tout simplement politique. Travailler sain'ny olona sy ny fon'ny olona. Ka raha ohatra ianao marivo salosana de voadonana. Tsy Rajoelina mihitsy ny tokony hiteny hoe manana fahavalo. Tsy olona tsy any anatin'ny fitondrana no manana mpanohitra. Folo ao anatin'ny fitondrana no manana mpanohitra. Vous voyez un peu? Il faut bien comprendre. Il s'est désavoué amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra hoy le hiran'ny chorale Nitosy teo hoe fantatrao ny amiko. Fantatrao Andriamanitra i Andry Rajoelina. Menao an'io teny io izy zay fantatrao hoe iza i Andry Rajoelina. Ary amin'ny vahoaka malagasy koa dia mahafantatra ny Andry Rajoelina. Milaza i Andry Rajoelina eto fa ka tsy hisy tsony ny tahotra. Ore olona. Tamin'ny Andry Rajoelina nefa nisy an'izany hoe vao miteny de gagazo. Adinitsika ve zany? Tamin'ny Andry Rajoelina nisy an'izany hoe vao miteny de gagazo. Na zay taty andafy taty ara ne nahita ny Jakoby. Antanio tsara raha famille soa reny. De davino manipulena ny justice taty andafo de davino atao bras armé. Nahita faisana mihitsy zay taty. De ho azo lazaina ve nahazo ny malagasy tamin'ny andron'ny Lola Rasomary reny. Mitako ny volana izy. Tsy mandoa vola ny olona nanany trosa. Manao trano eo amin'ny taniny. Raha matoa Brigitte Razak zany. Tonga amin'ny fitakim-bola tsy mandoa. I Lola indray no migadra. Satria noho la Gazette de la Grande Île mamoaka amin'ny marina. Déstabiliser an'le malveillance sy malversation ataon'ny mpitondra tamin'izany. Gadrao bonheur io. Andro amin'ny ray marena ny samborony Lola. Basy anakefatra 5 mitombony lohany. Tsy moramora ne zany. Vao miteny de gagazo. Ka tsy hisy tsony ny tahotra ozy. Que nenio ozy ny vaza. Fanjaka ny fandripahalemana. Ary iaina ao anatin'ny filaminana amin'ny malagasy. Tsy nisy filaminana tamin'ny Andry Rajoelina toko. Mialatsiny any. Mialatsiny any. Niaina tao. Ary tamin'ny Andry Rajoelina dia tena azo lazaina hoe terrorisme d'État. Azonareo zany. Raha ohatra nareo manadinidino. Ho an'izay manadino de moro. Terrorisme d'État. Tsy voandrana ny tena zany fa efa tamin'izany andro zany. Vao miteny ianao de gagazo. Vao miteny ianao de perquisition. Fisamborana amin'ny public. Feny. Dommage, hein? Des zavatry ty Andry Rajoelina nanoratra azy. Ça aurait été mieux. La personne la plus concernée, la plus menacée,
Vous sentez des menaces, oui, sur Andradjel. Andradjel se sent menacé, oui. Fa zaho mahay zavatra Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny namoahany tena marina. Amin'ny alalan'ny teniny ary nataon'ny teny hoe io tenenina. Dia iny fa nanoratra. C'est un aveu. Il s'est désavoué. Zay mivalikafatra. Ka samy hotanin'Andriamanitra daholo tsika rehetra. Za moa nanomana hira koa atsika rehetra. Rehefa tsika itiry ity hoe isaoranay. La magie est dans le mélange. Isaorana Jesosy zany a. Mba nanome fahaizana, tsy hoe mba fa nanome fahaizana atsika manadiady sy mandinika marina ny zavatra miseho ary mizara ho atsika menakavy. Tsy voatsindroko entiko namatory na hoe mitsotsotro eo am-pandriana dia milamina misotro kafe na tsotsotra e. Fa raisiko adidy ny fanazavana ny saim-bahoaka satria misy ihany ny olona marivo salosana tsy mahatsapa hoe fitaka goavana ne ty zavatra ty ary ty zavatra ty ne c'est un scoop. Finalement Rajul il avoue sans le dire. Parce que teneniko anareo hoe i Andry Rajoelina ve ny tena menacé indrindra? Tsy Andry Rajoelina menacé. Tsy sarotra akory manontany mahalala an'izany. Ny filoham-pirenena PRRM mamenacé amin'izao fotoana izao. Drone zao hoe zao. Zaraintsika amin'ny filoham-pirenena ity teny ny salamo ty. 20 salamo ty 59. Andininy faharokatra amin'ny fahaefatra. Misaotra betsaka atsika.